lohahevitra ho resantsika de hoe mifasamihafana ny ao amin'ireo fanjakana roa ireo de nyray a fanjakana miorina amin'ny tamaso aranofo ary nyray a miorina amin'ny fanjakana ara-panahy. Miarabanao indray a manohy sy manjoy a azo toy afandarana zanaka mpandovy zao zay fikarin'ny GES na ny groupe évangélique Shalom. Resantsika talohan'ity fandarana ity moa zany momba ny fisina fanjakana roa fanandrina eto ambony tany ary tsy misy afa-tsy ireo fanjakana roa ireo ihany. Zay moa ny lohahevitra ny resantsika fa amin'ity toy indray zany a de ny lohahevitra ho resantsika de hoe mifasamihafana ny ao amin'ireo fanjakana roa ireo de nyray a fanjakana miorina amin'ny tamaso aranofo ary nyray a miorina fanjakana ara-panahy. Zay zany le izy samy misy hita aranofo sy hita ara-panahy nefa ireo. Ny fanjakana zao tontolo zao a de tena toetra ary tena miorina amin'ny fanjakana aranofo na de fanjakan'ilay ratsy ary fanjakan'ny maizina no mifehy azy ary zay te atanjaka kokoa zany de tsy maintsy miditra amin'ny resaka spiritisme na hoe resaka ara-panahy zany fa fanahy ao amin'ilay ratsy. Zay moa le resaka hoe spiritisme. Raha fitina zany raha fihezina de raha raisitsika hoe raisina fizika zany na matematika le izy no andrefesana fa tsy mitenin'Andriamanitra tsisy matematika sy fizika zany akory fa soratra teny hevitra. Ny tamaso a de raisin'ny fizika amin'ny resaka fifehezana hoe 3 dimensions lava ny saka sy ny avony a miodikodina de iny a no ahitana fihetsika ny zavatra rehetrarehetra hita maso. Zay zany niara tsapahitana na hita maso na 3 dimensions fa ny tontolo ara-panahy tsy hita maso kosa de raisina tahakany hoe raisina amin'ny 4e dimension zany hoe tontolo ara-panahy tsy hita maso izy. Ao amin'izao tontolo zao de misy ny atao hoe spiritisme resaka fionana amin'ny satana zany be de be yoga manao tsy teny eto lasa fianarana zany eto tsy mety fa resaka ara-panahy zay ampiasain'ny dadarabe sy ny mpamosavy sorcier moa amin'ny teny vahiny sy magicien sy ny sisa magie noire sy ny rehetrarehetrarehetra re moa zany le ara-panahy ao amin'ny fanjakana zao tontolo zao. Fa ny tena fiainanao de fanjakana aranofo. Le fanjakana anankiray kosa ara-panahy, le fanjakana lanitra de tena ara-panahy. Misy ten'Andriamanitra vitsivitsy moa anamarina antsika an'izany fa Jesosy zany rehefa tonga aty ambony tany nampianatra izy de nanazava tsara mihitsy izy hoe ny fiainana ao amin'Andriamanitra de fiainana ara-panahy. Mbola resantsika moa aoriana hoe ohatran'iza marina moa ty tenantsika ity fa itsika mitovy endrika amin'Andriamanitra. Andriamanitra raha nanamboatra antsika olombelona de niteny izy andesika nanamboatra olombelona tahaka ny endrikitsika ny eritreritra tsara izy. Mbola izy fampianarana lehibe ho resana amin'izay raha alefako tsetsatsetsetsona izy mba hisintona anao mba hanaraka an'ity fandarana ity. Andriamanitra nampiasa ny saina izy ny eritreritra izy tao andohany tao tena banga ny lanitra betsaka ny anjely naongana satria mivadika banga ny lanitra mila fenoana ny eritreritra tsara izy de ozy izy ndresaka ry zareo izavy ry zareo Andriamanitra ray Andriamanitra teny Andriamanitra fanahy raisy teny sy fanahy izy tany tavinao tsy mbola raisy zanaka ary fanahy masina satria amin'ny testamenta vaovao raisy zanaka ary fanahy masina fa tany izy mbola raisy teny ary fanahy miaraka. Andriamanitra ray ireo de ny resaka izy andesika namboatra olombelona tahaka antsika tahaka ny endritsika zany hoe manana endriky ny ray manana endriky ny teny ary manana endriky ny fanahy reo le endrika de mbola ho ianarantsika zay fa raha tena zanak'Andriamanitra tsika manana andreo endrika reo de mitovy hery mitovy fahefana amin'Andriamanitra. Raha ny teny Andriamanitra hoe misy de misy de ny teny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra hoe tsangany ianao petao fandrinanao de ndana de nitsangana marary na hiratra jamba sy sisa de nety de enao koa zanak'Andriamanitra raha miteny ianao de tokony tahak'izay koa ny zavatra rehetra eo nyseho atreo aloha zany resahako amin'le endrik'Andriamanitra endrikitsika zay tovizana amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra no misy an'izay. Ny olona manana an'izay de izy olona amin'ny fanjakan'ny lanitra ihany fa eto aloha zany de ho resahana le hoe inona zany
mahasamihafa fahasamihafana eo amin'ny resaka tontolo ara-panahy sy ny tontolo ara-nofo. Ao mifanjakana zao tontolo zao dia ny ara-nofo no tena manjaka. Zay moa le ten'Andriamanitra tenen'i Paoly hoe fa ny olona amin'izao tontolo zao dia fifankalana sy fifandrafiana sy favetavetana, fijangajangana, fisotrotoka sy sisa. Zany ny eo zay zany le ao. Fa ny fanjakan'ny lanitra kosa tsy zay zany ny tenen'Andriamanitra, tsy ny tenen'Andriamanitra fa ny tenen'Andriamanitra zany resahana betsaka ao dia hoe famoram-panahy sy sisa, fa mbola ho antsika fa andeha no jerentsika mihitsy le mahasamihafa tontolo ara-nofo sy ny tontolo ara-panahy. Hijery tenen'Andriamanitra tsika. Raha jerentsika ity tenen'Andriamanitra ao amin'ny Romana 9 ity, eo amin'ny 9:9 misy an'izao teny izao hoe fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Avahan'ny ten'Andriamanitra tsara, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy hainy akory zany. Dia eo ambony kely eo ary raha mijery tsika, misy teny eo ambony kely eo 9:5 hoe fa zay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo, fa zay araka ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miaina ara-panahy fa tsy mandeha ara-nofo. Fa ny ao amin'ny fanjakan'izao tontolo zao tena nampianaran'ny Satana andeha ara-nofo araka ny teny fitaka nataony tamin'ny Adamo sy Eva. Hoy izy tamin'ny Adamo hoe laika an'Andriamanitra zany fa raha vao mihinana an'io nareo dia tovy endrika amin'Andriamanitra ara-nofo be zany, tovy aminy nareo, zay vao tena lasa Andriamanitra. Be dia be moa fanazavana azy ho atao fa fitipitiantsika izy anavahitsika azy mba tsy ho lava fandarana. Dia anjaranao mandinika zay zavatra teneniny eto azonao amarinana ny soratra masina any izy, fa eto aloha zany dia fanavahana tsotra hoe inona mahasamihafa ny ara-panahy sy ny ara-nofo araka ny soratra masina. Eto amin'ny 13 indray dia misy an'izao hoe fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty zany le ara-panahy. Fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tenanareo le ara-nofo dia ho velona ny fanahinareo. Reo zany ray amin'ireo tsy maintsy ampandeferina ary zay hoe fifoazam-panahy araka ny voalazany amin'ny Efesany hoe mifoazy ianareo izay matory mitsangana maty hampazavanareo Kristy. Misy ten'Andriamanitra zany any, fa ten'Andriamanitra vitsivitsy moa raisitsika eto mba tsy hampiparitaka be ny saintsika, fa azonareo jerena atao recherche amin'ny telefônina numerika zany vetivety kely, azonareo jerena amin'ny baiboly zany. Fa eto zany ny resaka eto dia hoe inona ny tena mahasamihafa mampiavaka an'le fiainana ara-panahy sy ny ara-nofo. Raha jery ihany koa tsika ao amin'ny filazantsara ny Jaune. Raha jerevantsika indray ty filazantsara ny Jaune ty, Jaune 9:13 zao voasoratra hoe Jesosy mihitsy miteny eto ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana ara-panahy. Satria rehefa nihinana an'ilay voankazo nandrarana azy i Adama dia maty araka ny teny Jehovah hoe ho faty tokoa ianao amin'ny andro ihinananao azy. Dia fitahan'ny Satana izy hoe lainga zava tsy isy an'izany maty zany fa mitovy amin'Andriamanitra. Ka zay zany ny zavatra namitahany azy. Vao nihinana izy dia zao ny zavatra nitranga boridana izy. Dika le boridana zany miala le fanahy, miala le akanjo fanahy ivela indrindra, dia le nofo sisa tavela. Efa nisy fampianarana an'izany tany aloha tany fa tsara mamerimbery teny mampiorina tsara ny fahalalantsika soratra masina. Fa rehefa nihinana ny zavatra nandrarana azy Adama dia izay izy vao tena maty, boridana izy, maty le akanjo fanahy tafiany mba tsy hampiboridana azy. Dia io no tenen'ny ten'Andriamanitra ankehitriny hoe mifoazy ianareo izay matory mitsangana maty. Le fanahy no tsangana. Raha toa zany ka ohatra ianao ka olona ara-nofo maty ny fanahinao dia tadiova tovy amin'ireny le biby tsy manam-panahy reny any ampitoroteny. Be dia be moa ten'Andriamanitra fa mbola efa andresahana tany aloha be zany raha mijery fandarana tany aloha dia misy fanavahana tsara n'izany. Fa ozy ny ten'Andriamanitra ampitoroteny hoe mba hizana toetra ny olombelo izy fa raha nofony ihany tena ny beany ihany tsy izy fanahy dia biby izy mitovy amin'ny biby. Mitovy amin'ny biby tsika zany io fanahy io nevahantsika. Ny biby tsy izy fanahy masina, ny biby tsy izy fanahy fa nofo dia saina le amina zay fotsiny. Mbola vazavaintsika moa zany le aina sy fanahy sy nofo fa ny biby afaka amin'ny saina fa tsy manam-panahy. Tsisy hoe voavonjy ny fanahin'le biby ho any an-danitra, tsy misy an'izay akory. Raha fitipitiantsika tsara zany sady zany ty fampianarana ity dia zao ny fiainana ety amin'izao tontolo zao dia tena mivelona, mitoetra ary tena miorina amin'ny fiainana ara-nofo. Tena hoe ataony devoly Satana lehibe amin'ny fanjakana zao tontolo zao zay iorenany fon'ny olona sy ny sain'ny olona amin'ny zavatra hita maso. Ary raha manana olana ianao
hita maso ara hita maso koa ny eritreretanao asainy amahanao azy fa nen'Andriamanitra tsy mboatra zany. Andriamanitra ny teny tany amin'ny Exodosy 4:4 hoe zaho ozy Jehovah ny ado anareo fa ianareo kosa aoka angina. Mba tsy hifamadika le izy hoe ianareo iado anareo fa za Jehovah angina. Mba tsy hifamadika le izy fa Jehovah ny ado antsika dia tsika mangina fa tsy tsika miado antsika dia Jehovah angina. Izao ara-panahy zany mety natanteraka araka ny teniko tany am-boalohany hoe Andriamanitra ny saina izy mieritreritra hoe tena tsara raha manamboatra olombelona tahaka ny endritsika. Ny teny izy ny asa le teny le Andriamanitra teny misy abakabaka misy hazavana tany sy ny sisa tsy alahatra le izy fa ny hazavana voalohany vao nampiavaka ny rano ambony ambany sy ny ambony vao nipotra ny tany naniry ny tany nasiana ny biby ny hazan-drano sy ny voromanidina sy ny sisa tapitra izay vokatra le teny satria ny fananina nomba tambony lalina dia ny asa ny fanahy vokatra le teny dia nidin'Andriamanitra namolavola le fotaka namboarany vavany tamin'ny teny dia nasifofonay dia lasa hita maso ohatran'izay koa ny olana io hita maso ny vahaolana io saina tsara tsy hita maso hevitra tsy hita maso hevitra ny fanahy dia tonono ny vavanao tahaka le Andriamanitra ny teny izay ao aminao dia ny fanamasina miasa tanteraka azy dia lasa hita maso ohatry le olombelona ny tenenin'Andriamanitra hoe andetsika ny olombelona tahaka antsika eritreritra fa tanteraka le izy noho izay fiasan'Andriamanitra ray teny mpanahy masina izay raha mitovy endrika amintsika ao anatin'izay tsika tsara tsy misainy ratsy. Ny olona misainy ratsy dia zao mahita ny olona mahita ny fahadisoan'ny olona ny olona raha mbola mitsara olona manendrikendrika amin'ny fosa sy ny sisa dia ratsy izay no anatin'ny maso dia mba tsy hijerentsika an'izay dia aleontsika tsy mieritreritra zavatra ratsy mihitsy fa rehefa ny tsara no anatintsika dia tsara foana voaka ny vavantsika, ratsy no anaty saintsika dia ratsy foana voaka ny vavantsika dia izay hafafintsika ihany jinjaintsika mamafy fahoriantsika dia mijinja fahoriana ary mamafy fitiavantsika mamafy fihavanana dia mijinja fiainana satria sambatra mpampiavana fa izy zanak'Andriamanitra ka izay hafafinao ihany no jinjainao ka dia mampahirenao indray ny fandarana zanaka mpandova afofoezitsika foana moa zany ny teny fa izy fotoana rehefa tena resy lahritsika ka mangetaheta dia isy fandarana mivantana afaka amin'ny fantany na mety izy koa raha fandarana na conférence en salle ionantsika mivantana mihitsy ifampirezana ho an'izay mangetaheta ho an'izay resy lahatra fa tsy to manan'izaniza koa izy zay zany efa tsidika dia milo ety sady ho anao izay vonina anaraka ty fandarana ity averina ihany fa fandarana ohatry ny fandarana izy ity fa tsy any amin'ny télé tsy any amin'ny radio fa ato anatin'ny Facebook ihany no irahana ka dia mirary soanao indray mifandarana izay vokarin'ny GES mitondra lohateny hoe zanaka mpandova mahereza ary fa eo anandrayntsika amin'ny manaraka. Fragile,